Izay ny amin'ny vaovino fa nanamafy kosa ny maître Willy Razafinjatovo fa tsy lahara-pahamehana ny fanovana ny lalam-panorenana. Nosoritany fa ilaina ny firosoana amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ary izay filoha-lany no mijery na ilaina na ny manova lalam-panorenana na tsy. Manana ny heviny ihany koa ity mpahalalana ity mikasika indrindra ny fahitany Noely 2024. Ny zava-misy aloha dia fantatra dia hoe iza te hikitika lalam-panorenana dia ny mpitondra amin'izao fotoana izao mba hafana mipetraka amin'ile toerana mandritry ny campagne présidentielle raha milatsaka ao président lay filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Nefa tatao faratato zany rehefa ny lany fa hoe napetraka indray hoe monsieur Rivo Rakotovao natao président Sénat tsy mipetraka intsony izy satria les prérogatives de puissance publique zay mahamay fitondrany tamin'ireny fotoana ireny dia efa ampelantanana zao satria io président Sénat io lasa président république manao fonction président public kinray manahirana azy fa zavatra marina sy ny rariny sy nitsy raha misy fitiavan-tanàna ananakely fotsiny ary amintsika tsirairay avy nizanizy ty teniko amin'izany dia ny hoe aoka tsy hokitihana mihitsy lalam-panorenana amin'izao fotoana izao satria nanana fotoana io fitondrana io tamin'izay fotoana rehetra efa taona zay ikitihana azy nefa tsy nataony fa manina amin'izao fotoana izao ka noho izany zany dia avelao hipetraka amin'izao dia atao ny fifidahana fa kosa zay président république lany amin'izao fotoana izao orina amin'ny 2018 zany dia rehefa manome toky ary tsy maintsy amin'ny teny zay atao hifanarahana amin'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy anao fifidahana lalam-panorenana avao dia hoe référendum vaovao zany zay tokony marina sy isy fa manjary ohatra ny misy fitiavan-tena izy ka oka hijanona zao satria fanambakana vahoaka zany fanambakana rehetrarehetra noho zany oka tsy fandray ohatra ny bitro tsika amin'izao fotoana izao satria veriny sasa fa bitro zany olona rehetrarehetra io fa izy rehetra zany namen'Andriamanitra saina ka tsy mety zany ka amiko zany oka tsy hokitihana lalam-panorenana fa andeha amin'izao fa zay président eo no manao lalam-panorenana vaovao amin'ny 2019.